Andriamato Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ianareo rahalahy sy anabavy solomam-bahoaka ianareo rehetra ministra mpikambana amin'ny gouvernemanta zao dia omena-panajana anao Andriamato Premier Ministre ny fitenenana mba hanoloranao eto amin'ny antenimieram-pirenena izay fandaharan'asan'ny gouvernemanta amin'ny fampiarana ny politika ankapobeny ny fanjakana dia manasanao mpanajana mba hiroso ety anoloana tompoko. Ianareo mpanao gazety rehefa aveo vita ny fakantsary dia mba misintona kely satria manjary tsy mahita ny sasany. Omenanao mpanajana avy hatrany fitenenana Andriamato Premier Ministre. Misaotra Andriamatoa Filoha nanome fitenenana. Andriamatoa Filohan'ny antenimieram-pirenena. Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra. Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny solombavam-bahoaka. Araky ny voalazany andininy fa 7/70 ao amin'ny lalam-panorenana dia raisiko ho voninahitra amin'ny maha-Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta ny manolotra anareo ato amin'ny antenimieram-pirenena ny fandaharan'asako ho fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana araky ny nofaritany filohan'ny repoblika Hery Rajaonarymampianina. Miainga avy amin'ny fampiasana ny drafitra national fampandrosoana plan national de développement ny politika ankapobeny fanjakana izay fanamby goavana dia mikendry indrindra hamaly ny etaetam-bahoaka tsy ankanavaka. Maro sy aradrariny ireo etaeta ireo ary mendrika asiana fijerena manokana. Mba hanamora izany dia havondrotsika ho loha-hevitra 5 izy ireo. Ny voalohany dia ny fanamafisana orona ny fanjakana tandalana sy fitondrana tsara tantana. Ny faharoa dia ny fanomezana aina vao indray ny toe-karena ho amin'ny fampandrosoana maharitra azahoany rehetra tombotsoa. Ny fahatelo dia ny fampandrosoana ara-tsosialy ary ny fahaefatra dia ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Ny fahadimy dia ny politika ny tontolo iainana ho amin'ny fampandrosoana maharitra ary ny fahena dia ny diplomasia andry ny fampandrosoana. Ny fahafito dia ny fanampaream-pahefana tena izy sy mirindra ary ny fahavalo dia ny fampihavana pirenena. Raha ho resahantsika ny famanafisana orona ny fanjakana tandalana sy ny fitondrana tsara tantana, ny fahaizana mitantana ny raharaha-panjakana dia miteraka fampandrosoana maharitra izay miantoka ny fahaizana mitantana ireo loharano-karena eo amin'ny lafin'ny toe-karena, ny maha-olona, ny kolotsaina ary ny lafin'ny voajanahary. Izany no mahatonga ny gouvernemanta tariko hampiroborobo sy hanamafy ny kolotsaina mangarahara sy ny kolotsainy fahombiazana ary ny tamberina andraikitra sosialy. Ny fitondrana tsara tantana no ahafahantsika manamafy ny fahefan'ny fanjakana sy manome aina vao indray ireo antom-panjakana amin'ny alalan'ny fanamafisana sy ny fanapariana ny fitsipy-pitondrana eto ary ny fampiarana ny tamberina andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Ny fitondrana tsara tantana no fanalahidy ny fahombiazana amin'ny politika ny fampandrosoana rehetra ary miteraka ny fitokisany olo-pirenena sy ireo mpampiasa vola na teratany na vahiny ary ireo mpiara-nombonantoka amintsika ara-teknika sy ara-bola partenaire technique et financier. Arak'izany ny gouvernemanta tariky dia hiezaka
hanatsara ny faharetany fikirakirana antota taratasy, hanamora ny fepetra arana ary hiantoka ny fanaparitana izany, hampiasa ny gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences mba hitantanana amin'ny fomba mahomby ny mpiasa fanjakana, hanamafy ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny fananatany, hife ireo fandaniam-bola fanjakana, hanavao ny fitantanan-draharaha momba ny hetra sy ny fahatiranana ary ny fitantanana ny raharaha-panjakana amin'ny ankapobeny. Ho tontosaina amin'ity taona 2024 ity ireo fifidianana tsy mbola vita kominaly eny anivon'ny faritra loholona. Hapetraka koa ireo androm-panjakana voalazan'ny lalam-panorenana tsy mbola tafajoro toy ny fitsarana avo ho an'ny tompon'andraiky mpanjakana haute cour de justice, ny filan-kevitra ambony fiarovam-pirenena sy ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Ny firenentsika dia nanao sonia fifanarana iraisam-pirenena, maro iantoana ny fanajana sy fampanajana ny zon'olombelona, hankatoavana ireo rijateny-dalàna sy lalàna mifanaraka amin'izany. Ny gouvernemanta dia hanao ny fandrindrana ireo fanapahan-kevitra raisina anivon'ny rafitra sy miankina amin'ny fanjakana, hanavao ny lalàna momba ny cybercriminalité ary koa ny lalàna mifeny serasera. Ireo rehetra ireo dia ao anatin'ny fitsinjovana sy ny fanajana ny fahafahana maneho hevitra. Ny fanjakana tandalana tsy isy dikany niezaka ataotsika hanatsara ny fitantanana raha tsy mbola mahazo ny fitokisan'olom-pirenena ny fitsarana. Amin'ny mahalehibe ny gouvernemanta ny tenako ho tohanako ireo ezaky ny filohan'ny repoblika izay miantoka ny fahaleovan-tenany fitsarana, indrindra amin'ny fanomanana atrikasa fanantenana momba io fahaleovan-tenany fitsarana io. Eo koa ny tsy maintsy hitondrana ireo mpitsara nanao zavatra tsy mety eo anatin'ny conseil de discipline ao amin'ny filan-kevitry ny mpitsara. Ankoatr'izay dia hisy ny fanarenana sy fampitomboana ny foto-drafitrasa koa tribunal vaovao miisa 4 no sokafana any Fenerive Est, Vangaindrano, Voemary ary Antananarivo Atsimo-Drano. Anisany lahara-pahamena ao amin'ny gouvernemanta koa ny fanatanterahana ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny fijerena ny zo maha-olona any anivon'ny fonja sy ny fanomanana ny fiverenan'ireo voafonja eo anivon'ny fiarahamonina indray, ny fanarenana ary fanabeazana ireo ankizy sy ampitaona voafonja. Raha iresaka ny kolikoly isika amin'izany fampanjakana ny tany tandalana sy matanjaka izany dia ho amafisana ny ady amin'ny kolikoly ary reto ny lahasa hatao. Fanovana ny rafitsy ny fomba fanaovana fisafoana sy fanamafisana ny fanaraha-maso ireo safandraharaha. Fanatanterahana ny sazy avokoa, fivoizana ny fahamendrehan'ny mpiasa fanjakana, fanamafisana ny mangarahara eo amin'ny braoma leotena iadiana amin'ny kolikoly bianco sy ny safandraharaha malagasy iadiana amin'ny famotsiam-bola samfiny ao anatiny ady atao amin'ny kolikoly sy famotsiam-bola ary fitandroana ny fahaleovan-tenan'izy ireo. Famoronana ekipa mpanao fanadiadiana lalina iady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fitsarana, famorian-ketra sy ny hampatseranana. Ny fanomezana aina vao indray ny toe-karena ho amin'ny fampandrosoana maharitra sy azahoany rehetra tombotsoa. Tokony tombo mihoatra ny fitomboan'ny polina ny toe-karentsika. Izany no ikatsahana fitomboana haingana sy maharitra. Izay no mahatonga ny gouvernementako hanavao ny rafitra fitantanam-bola sy hanamora ny fahafahana mahazo mindram-bola ka hahazoany isa-tokantrano sy ny orinasa madinika sy salatsalany tombony. Hametraka politika ny etra misarika ny mpandraharaha, hanamafy ny fiaraha-midinika eo amin'ny fanjakana
sy ny sehatra tsy miankina ka etsena ilay volavolan-dalàna momba ny partenariat public privé handinika ny fomba mety hananganana banky ho amin'ny fampiasam-bola ny fonds de garantie ary ny fametrahana lalàna vaovao ifehmy fampiasam-bola koa satria ny 5.valopolo isan-jato ny malagasy dia miverina amin'ny fambolena fiompiana ary jono amin'ity taona ity dia zezika milanja 570 tonnes no omena ny tatsaha masomboly 500 tonnes no zaraina ary ho amafisina ny ady atao amin'ny valala ankoatr'izay efa eo andalam-pametena ny paikady ahafahana mampitombo amin'ny fomba maharitra ny vokatra sy mampiroborobo ireo fomba famokarana mahomby mandray anjara amin'ny fiahina ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo manofana tanora ho tonga mpamboly matianina eo amin'ny sehatry ny fiompiana toy izao ny vina arosonay fampitomboana ireo fohy be mpamokatra masomboly no atsaraina sy ny fitaovana fampitomboa taranaka materiel genetique fanofanana ireo mpiompy ary fanamorana ny fahafahan'izy ireo mindram-bola fametrahana ireo mpiasa manantena eny ambanivohitra fanamafisana ireo fepetra fanaraha-maso ara-pahasalamana eo amin'ny sehatry ny joro kosa dia ho tanterana ny fanatsarana ny fandraisana anjarany sehatry ny jono amin'ny fampidirana vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao dia mahatratra 3.20 tapitrisa dolara ny haba niditra fanohanana ny fizarana aradrariny ireo tombotsoa azo avy amin'ny fitandrahana ireo harena anatin'ny rano amin'ny fanomezana taratasy fanamarinana sy mari-pamantarana ho an'ny vokatra éco-certification et libéralisation fanohanana ny fibe-panaramaso ny jono na centre de surveillance de la pêche fanatsarana ny fomba fahazahoana mitrandraka ny jono industrialy sy ny fiompiana makamba ady amin'ny fahatrana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny vokatra sy ny fanohanana ny fiahirana ara-tsakafo sy fanjaria sakafo isy ny fepetra ho raisina hanomezana lanja ny tsenany agoa sy ny fampiroborobola ny orinasa afakaba lamba amin'ny alalany fandrafetana paikady momba ny fambolena hasy ankoatr'izay dia hotoanana ny fanamafisana ny fananana anatiny sy ivelany hiatohana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fampandehanana tsara ny tsena anisany manana toerana stratégique eo amin'ny toe-karena ny fizahantany tanjona napetraky ny hahatongavany mpizahantany miisa 300,000 amin'ity taona ity ny gouvernemanta dia hiezaka ametraka tontolo mampiroborobo ny fizahantany maharitra koa ilaina ny fampivelarana ny vina Madagasikara raitra ary ampaharana ny kolotsaina mandray mpizahantany eo aniviny malagasy mba ho lasa ambassadeur ny firenentsika ny olo-pirenena tsirairay fampiroboroboana ny mpiandraikitra sy ny fizahantany amin'io sehatra io fanohanana ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany any amin'ny faritra manodidina antsika sy eto an-toerana fanavozana ny lalàna mifeny fizahantany sy ny fanaraha-maso ireo toerana fandraisana mpizahantany fametrahana compte satellite du tourisme fanaovana fanadiadina ny anomezana ny fitantanana ireo serana mpiara-manidina 470 ny adema ary fanitarana sy fanavozana ny serana mpiara-manidina eto Ivato Nosy-be Taolagnaro ary Toliara fanohanana ny kompania fitaterana Air Madagasikara hojerena manokana koa ny sehatry ny harena kibontany ny asi harena stratégique satria anisan'ireo mora andairany fanondranana sy asa fitrandrana tsy manara-dalàna ny gouvernemanta dia hanohy ny fanatsarana ny lalàna mifehy izany sy fiezana ireo mpisehatra eo amin'ny harena kibontany
sy ny harena stratégique. Fametrahana fomba fiasa vaovao, fanangonana etra sy fitsinjarana ny vola miditra avy amin'ny harena ankibony tany. Ny fanomezana aina vao ny Institut de Gémnologie de Madagascar, ny famaritana indray ny andraikitry ny bureau du cadastre minier ary ny fanovana ny ravitry ny laboratoire national des mines. Ho fanohanana ireo sehatra stratégique ireo dia isy ny fanamboarana sy fanerenana foto-drafitrasa mba hanamorana ny famoahana ny vary dia ho amboarina ny lalana RN 44, RN 4, RNT 8B, RN 5, RNT 3B. Mba ho fampitomboana ny fahatongavany mpizahatany dia ho amboarina ny lalana RN 34, RNT 8, RN S21, RN 7, RN 13. Ho fanamorana ny fitaterana ny vokatra ny RN ankibony tany dia ho amboarina ny lalana RN 13, RNT 33, RN 1 bis ary RNT 9. Hisy ny fanamboarana ny lalambe ny godana, autoroute mampitohy an'Antananarivo renivohitra sy Ivato. Izany asa zany dia tsy maintsy vita alohan'ny volana Novambra 2016. Fanarenana ny Seranatsambony Manakara sy Toamasina. Fanamboarana espace de croissance miisa 3 miaraka amin'ny tetikasa pôle intégré de croissance phase 2 Diana, Atsimandrefana, Anosy, Toamasina ary Aksa RN7. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana dia tsy maintsy atao ny fanavozana ny lalàna mifehy ny fitaterana an-dranomasina, fametrahana Seranatsambony mahaleo tena ary fampiroboroboana ny fitaterana an-dranomasina sy fanohizana ireo asa fantarana any amin'ny Seranatsambony Toamasina sy Ewala Tolagnaro. Fanambony gouvernemanta ny anome angovo amin'ny vidiny mirary ho fanohanana ny fampitomboana ny arikarena sy ho fampitomboana ny fahafana mahazo herinaratra na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra. Koa tsy maintsy avozona sy atsaraina ny fomba fitantanana sy fitrandrahana ny jirama. Amporosina ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana hampiasa vola amin'ny sehatra ny angovo io ary hamafisina ny fiarahamonibonantoky ny fanjakana sy ny tsy miankina. Ampiroboroboina ny fitrandrahana ireo angovo azo havaozina. Efa andalam-panatanterahana ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny rano sy ny rian-drano ary tsy maintsy ho azo ampiasaina ato anatin'ny 2 taona farahantsana, sahalonina, anjialava ary ampidapempoka. Anisan'ireo tetikasa ho tanterahana amin'ity taona ity asa fanitarana ny fanomezan-jiro any ambanivohitra sy ny manodidina ny renivohitra. Fametrahana fitaovana azahoana herinaratra avy amin'ny masoandro hasolo ireo milina mampiasa gazoaly sy solika mavesatra. Fametrahana parka éolien any avaratry ny nosy. Fankatoavana ny drafitrasa any amin'ny fahatra ho fanomezan-jiro ny eny ambanivohitra any amin'ny fahatra Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Analanjorofo, Amorony Mania, Haute-Matsiatra, Melaky, Diana, Betsiboka. Fametrahana ny angovo azo havaozina any Nosy-be. Hisy ihany koa ny fananganana foibe mpamokatra herinaratra goavana mahavola 300 mégawatt sy Saofika 105 mégawatt. Eo koa ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra centrale thermique any Benenitra 90 mégawatt. Izay ho vita amin'ity taona ity. Eny ambanivohitra kosa dia hisy ny tetikasa jirokanto ho an'ireo komina manodidina ny Fariny, Alaotra. Tetikasa pico centrale hydroélectrique ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, PHEDR, herinaratra azo avy amin'ny rano ho any Andina, Kianjarekefina ary Ambatomanoina. Tetikasa mahakasika ny angovo azo avy amin'ny masoandro, projet solaire
best option for rural energy and access to light and electricity, Boreal. Ho an'ireo renivohitry ny commune miisa 7 amin'ny faritra Anosy sy Androy. Fampidirana jiro eny amin'ny renivohitry ny commune miisa 4 any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Saint-Augustin, Antanimieva, Manombo Sud ary Mahaboboky. Fampidirana jiro eo amin'ny tanànany Befandefo sy Andavadoaka any Morombe. Eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy ny teknôlôjia vaovao, ny gouvernemanta dia hiroso amin'ny fanantanterahana ny drafitrasa idirana amin'ny plan numérique. Fametrahana foibe vokiala miisa 20 no fanapariana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisana, TIC communautaire, ministère, commune, association locale. Fandrafetana fandaharan'asa commune numérique. Fanavozana ireo fahazahoan-dalana sy fanavozana ny bokin'andraikitry ho an'ireo mpandraharaha. Fanavozana ny drafi-pirenena momba ny fréquence. Mikasika ny lafiny sosialy. Ny fanomezan-danja ny arena maha-olona dia ilaina eo amin'ny fampandrosoana. Koa hampiarina ny lalàna azahoan'ny mpiasa tombotsoa ary hampiasaina ireo rafitra mpandrindra ny ady atao amin'ny fampiasana ankizy. Mahakasika ny fahasalamana, ny gouvernemanta tariko dia mihevitra ny fanokafana indray ireo centre de santé de base ny katona fanarenana CSB miisa 370. Fanomezana mpiasa ny fahasalamana mahay ny asany ho amin'ny CSB miisa 770. Fanavozana ireo fitsaboana maika momba ny fiterana sy fanabeazana aizina eo anivony centre de santé de base sy ny centre hospitalier de référence de district miisa 100. Fanamafisana ny fiarovana ny reny sy ny zaza sy ny ady amin'ireo vananaretina sy aretina miverimberina maharitra. Fanamorana ny fahazahoan'ny rehetra fitsaboana any amin'ny tobim-pahasalamana tantanan'ny fanjakana. Famonjena ireo hiaram-boina noho ny andro ratsy sy vokatry ny loza voajanahary. Fanapariahana ny fanaovam-vaksiny ady amin'ny VHS sida, tazo, tuberculose. Fanaovana CSB miisa 470 ho lasa soins obstétricales néonatales d'urgence de base sy soins obstétricaux et néonatales d'urgence clinique. Fanatanterahana ny rafitry fizarana fanafody ho an'ny daolobe, distribution en masse des médicaments. Fampienana ho 5 isanjato hatra amin'ny 8 isanjato ny tahany tsy fanjarian-tsakafo ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taona. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, maro ny fandaminana atao, indrindra ny fanamafisana ny fahaiza manao ny mpampianatra. Fanaovana fanadiadiana mba hampitomboana ny tahany fidirana an-tsekoly sy ediana amin'ireo antony mahatonga ny fiainan'ny zaza trahaky ny zanany. Amin'ny dingana préscolaire, ny gouvernemanta tariko dia hampitombo ny fahafahana mandray mpianatra, indrindra any amin'ny faritra tena sahirana. Efitrano fianarana miisa 3,000 no haorina sy asiana fitaovana. Fampianatra miisa 20,000 no ho raisina. Ary ho famiatrana miantarana ny fampianarana maimaim-poana any amin'ny fanabeazana fototra dia isy mpampianatra tsy miankina miisa 2,200 sy 3,000 sy 9 homena fanampiana. Eo amin'ny dingana ambaratonga faharoa, efitrano fianarana vaovao miisa 500 no hamboarina sy asiana fitaovana. Mpampianatra vaovao miisa 300 no ho raisina ary mba hanalefana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny dia mpianatra miisa 500 sy 9 no homena fanampiana. Ary farany mba hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina dia mpampianatra 3,700 sy raiala no hahazo fanampiana. Ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy dia
tsy maintsy manatanteraka ny fidirana any amin'ny sehatra ny atao hoe na rafitra LMD licence master doctorat ary ny fikarohana na famoronana dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny fandrisihana ireo école doctorale. Ny fidiran'ireo vitsy anisa amin'ny dingana fampandrosoana ny lafiny sosialy sy ny fanatsarana ny faripiainan'ny mponina ho fanatsarana ny fahazahoana ireo filana fototra dia anisan'ireo fanambogoavana ho an'ny gouvernemanta. Anisan'ireo ny fanamafisan'ireo rafitra fampiroborobola fisorohana ny fiarovana ary ny fanovana ara-tsosialy ny mponina. Fanamboarana fotodrafitrasa manokana ho an'ireo olona sembana. Fametrahana tambazotra fiarovana ny zaza toerana fianakaviana mpandray ireo zaza tsy misy mpiay sy akanjo sosialy ho an'ny vehivavy. Famerenana indray ireo village communautaire mba hametrahana ireo olona sahirana tanànany Andranifeno. Fanampiana ireo mponina ianjadiany olana voajanahary sy sosialy ary olana ara-toe-karena. Fanomezana fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena ho an'ireo distrika. Fametrahana rafitra mpiandraikitra sy mpalomana ireo tanora tia fanatanjahantena. Fanomanana atlety malagasy miisa 300 hiatrika ny lalao nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'ity taona 2020 sy 2010 ity. Fanomanana atlety malagasy sangany miisa 50 hiatrika ny lalao afrikanina na ny Jeux africains hatao amin'ity taona ity koa. Eo amin'ny lafiny fiahina ara-tsosialy sy ny politika ny asa, ny gouvernemanta dia hanatanteraka ny fandrafetana sy fanapariana ny politika pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy. Fananganana toerana fatsakana rano miisa 107 sy fanarenana fotodrafitrasa miisa 3 sy 700 mahery ny 10 taona. Fanomezana toeram-pidiovana ho an'ny CSB sy sekoly 700 sy 3,000. Fandrafetana ireo schéma directeur amin'ny tanàn-dehibe 8. Ny fanamafisana ny fahafahan'ny sehatry ny fiarovana manatanteraka ny andraikitra ho lalam-pahamena voalohany amin'ireo lahara-pahamena rehetra. Koa ho amafisina ny filaminana na tanàn-dehibe na eny an-drenivohitra hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny sy amin'ny famongorana ny asan-dalana. Ny fakana-keriny sy ny fitazonana olona tsy ara-dalàna. Ny gouvernemanta tariho dia hametraka ireo fomba rehetra ilaina hiarovana ny fari-dranomasina malagasy, hiadiana amin'ny fanondranana antsokosoko sy ny jono tsy manara-dalàna. Ho fanatanterahana izany, ny fanjakana dia mikendry fahazahoana trano sy fitaovana amin'ny alalan'ny partenariat public privé population ary amin'ny alalan'ny fanohanan'ireo mpiara-nombonatoka teknika sy ara-bola. Fanamafisana ny fifandraisan'ny asa eo amin'ny mpisehatra EMO sy ny fitsarana isoroana ireo helika sy fanenjehana ny mpanao ratsy. Fametrahana ny dina sy fampahombiazana azy ary fampiarana izany amin'ny alalan'ny lalàna misy. Fampihenana ny tany helika an-tanàn-dehibe sy fandefasana mpitany filaminana any amin'ny faritra mena. Fampitomboana ny asa fanaraha-maso ny zone économique exclusive. Fandaminana sy fiarovan'ny lalam-piariana omby. Fandravana ireo tambazotra mpanao helika ara-toe-karena sy ara-bola. Fanavaozana ny sehatra ny fitandroana ny filaminana. Fametrahana rafitra national mpanoro lalàna amin'ny ady atao amin'ny asa fampirorona sy ny helika. Structure nationale d'orientation de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. SLOT. Eo amin'ny politika ny tontolo iainana. Fanambogoavana ny famahana ireo olana mahakasika ny lafiny tontolo iainana. Ny gouvernemanta tariho dia handray anjara amin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa ny firenena mikambana momba ny tontolo iainana
programme des Nations Unies pour l'environnement mamboly ho an'ny planeta isika plantons pour la planète ary tanjona ny amboly hazo 440 milliards. Ny fanomezana lanja ny arena maolona dia atao miaraka amin'ny approche paysage sy ny fanorenana faritra arovana vaovao. Mahakasika ny fanekena nataon'i Madagasikara tamin'ny congrès mondial des parcs andiany fahaenina tany Sydney, ny gouvernemanta dia hampiatra ny tolérance zéro amin'ireo fanondranana antsokosoko ireo arena voajanahary toy ny Anjemena ary ny fitondrana ireo faritra arovana araky ny vinany d'Urban, vision d'Urban. Ny gouvernemanta tarivo dia hanatanteraka ny fanoloana ireo tompon'andraikitra tsy akanavaky rehetra any amin'ny faritra iasiany fanondranana andramena antsokosoko fametrahana fitsarana manokana araky ny didy itsovolana 2011-001. Fametrahana fomba fanaraha-maso entitra amin'ny fanapahana ireo hazo sarobidy sy ny fitantanana ireo tahiry. Famererana tanindrazana ireo andramena nogiazina any ivelan'i Madagasikara na koa fivarotana izany amin'ny fomba manara-dalàna. Fanamafisana ny fisoroana amin'ny alalan'ny fepetra fanabeazana. Fametrahana rafitra fitantanana sy fanodinana ireo fako. Fametrahana rafitra mitantana sy mijery manokana ireo fako mivangongo amin'ny tanàn-dehibe telo eto Madagasikara, Antananarivo sy Antsirabe ary Toamasina. Fampiroboroboana ireo gestion intégrée des ressources en eau amin'ireo dobon-drano telo Andapa, Tsiazy-Paniry, Ambatondrazaka. Fampitomboana ny velan-tany ambolena hazo 10,000 hectares. Fanamafisana ny ady atao amin'ny dorotanety, fanomezana vana ny fampiasana ny biocarburant toy ny éthanol sy ny biodiesel. Mikasika ny diplomasia politika sy ara-toekarena, diplomasia afaka miaro ireo tombontsoatsika misaraka fampiasa vola ary mampifandray amin'ireo teratany malagasy monina sy miasa any ivelany. Diaspora, io no tena diplomasia ho amin'ny fampandrosoana. Ho fanateterana izany dia tsy maintsy havozina ny karta diplomatika izy, izany hoe fijerena ireo firenena any ivelany, nametrahana sy ametrahantsika maisovo, soloina ireo ambasadorany Madagasikara any ivelany. Apetraka ny fomba isariana izao tontolo izao, ahafantarana bebe kokoa any Madagasikara. Iantohana ny fanomanana ny fihaonana tampon'ny firenena mampiasa ny teny frantsay zay hatao eto Antananarivo amin'ny volana novambra 2016. Mikasika ny fisinjaram-pahefana, famerenana tanindrazana ireo andramena any ivelan'i Madagasikara araky ny voalaza teo taloha dia atao asa vaindondra raha satria anisan'ny zavatra miverimberina eto amin'ny tantara amin'ny tanindrazana izany resaky zany. Ny hahatongavana amin'izany fisinjaram-pahefana izany dia fepetra roa no tsy azo idovirana. Fahaiza manao voafaritra mazava ananan'ireo manam-pahefana voafidy teti-bola manokana sy miankina amin'ny fanjakana. Ny fisinjaram-pahefana mirindra dia mitaky fandrindrana ara-paritra sy fanajariana ny tany, schéma national d'aménagement du territoire, schéma régionaux d'aménagement du territoire. Anomezana vahaolana amin'ny alalan'ny tetikasa voafaritra ireo toromarika sy fitantanana ary fampiasana ny tany. Ny fisinjaram-pahefana mirindra ihany koa dia mandalo amin'ny ady amin'ny fananganana trano tsy ara-dalàna ary ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe hanadiovana ny tanàna. Harafitra amin'ity taona ity ny fandaharana asa-pirenena momba ny fanapariana ny fisinjaram-pahefana PNDD, Programme National de Déconcentration et de Décentralisation. Raha ny fihavanam-pirenena ny tanjona dia ny azahoana fampandrosoana mahantra sy tsy mitanila eo anivon'ny firenena isian'ny fihavanana ary anjakany fiarahamonina ara-dariny. Ny gouvernemanta dia ivohy ny soatoavy pirenena mba hampiakatra ny ampoma malagasy. Izay no atao dia ny mba hialana ny tsy fahapisatena ankehitriny. Ny fivoizana izany dia tokony hitondra fitoniana ary koa firaisankina pirenena. Madagasikara dia itoerany valan-javaboary, tsy mana-paharoa ary koa
kolotsaina mampiavaka azy. Mana harena tsy hita noanoa ary vahoaka endry sy mitandro ny fihavanana, miaina eo anivon'ny tontolo raitra sy kanto. Izany no ilazana fa tokony ho haintsika ny mitrandraka izany ahafahana mivelatra eo anivon'ny soatoavina ny fihavanana. Andriamatoa filoha na teminera-pirenena, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny bureau maharitry ny Antenimihera, Ramatoa sy Andriamatoa isan'ny solombavambahoaka. Ity fandaharan'asa izay natolotra anareo androany ity dia fanamby napetraky ny gouvernemanta araky ny lalàm-panorenana, sady taratsy ny plan national de développement sy ny projet d'urgence présidentielle ihany koa. Raisina mpanetretena ny sosikevitra avy aminareo. Ireo fionana samihafa izay ataon'ny gouvernemanta eto anivon'ny Antenimihera-pirenena dia inoako fa ahafahantsika manamafy ny fifandraisana eo amin'ny mpanantanteraka sy ny mpanao lalàna ho tombotsoan'ny malagasy tsy ankanavaka. Ny finiavana ara-politika no lalana tsy maintsy iengana sy antoky ny fitombona karena maharitra. Ny fiarahana no mahalasa lavitra araky ny ohabolalazatsika manao hoe mitabe tsy lanin'ny mamba ary ny akanga maro tsy vaky namboa. Misaotra tompokolahy makasitaka tompoko maro.